Miarabantsika rehetra ary faly manonona ny fiadanan'ny Tompo Jesosy amintsika rehetra araka ny efa fifanonoantsika eto amin'ny pejy amin'izay lafiny salutation izay. Hanazava ny publication izay nataoko an-tsoratra ny amin'ny hoe vavaka mandona an'Andriamanitra. Zay zany no azavaintsika anio sy ho ezahantsika décortiquena tsotsotra ampitana hafatra andraisantsika hafatra miaraka atao anatin'ity video ity. Dia zadino ny mizara, zadino ny manaparitaka raha misy fahatsapana ny aminao fa tokony hahasoa ny hafa ny herin'ny filazantsara izay ambara zaraina Andriamanitra no mizara atao anatin'izao sary feo izao. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Vavaka mandona an'Andriamanitra. Définition ny vavaka vetivety aloha raha makarakory sy direct be isika dia ny vavaka dia tsy inona akory fa fanambarana ao anatin'ny fifaneraserana amin'Andriamanitra. En communication izany. Dia mandeha amin'izay ny détail samy manana ny andriamaniny avy, ny isam-batan'olona, ny isam-poko, ny isam-pirenena tsiraray avy, dia samy mandeha amin'izay relationany, amin'izay hoe samy manana ny andriamaniny izay. Fa ny Andriamanitrantsika zaraina eto amin'ny pejy, tsy hoe Andriamanitra ny zaraina, tsy hoe tapamofo akory Andriamanitra ka hoe zarazaraina, fa lay aparitaka amin'ny alalan'ny fanambarana. Zay zany no entiko manazava azy, fa tsy hoe mizara ohatran'ny mizara communion isika na mizara morceau de pain isika na mizara ration na mizara varitsindro, tsy hany le izy, fa mampahafantatra na ny ray maimaimpona dia mizara maimaimpona ao amin'ny tontolon'ny fanambaran'Andriamanitra araka ny directive divine. Ilay Andriamanitra zaraintsika dia Andriamanitra tokana Yahweh Elohim, Andriamanitra Abrahama, Isaka, Jakoba, Israel. Ilay Andriamanitra nametraka ny fanekena, nisy ny fanekena tamin'ny alalan'ny vahoaka Israel, fanekena voalohany, ary nisy ny fanekena faharoa tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Haitsika rehetra zany io lay mamaritra ny Baiboly amin'ny fizarany anankiroa, testamenta taloha sy ny testamenta vaovao. Vavaka, inona moa ny tena hevitra lalina ambaran'ilay hoe vavaka? Ao anatin'izay hoe mifanaika, alliance, testament, ny pratikany amin'ny voasoratra rehetrarehetra, satria izay ilay hoe fanekena, alliance, mifanaika. Dia misy ny mpampanaika Andriamanitra tsy toa, ary izy ihany koa amin'ny mampampanaiky azy dia manaiky ihany koa izy, satria fatorany fanekena izy. Na amin'ny tenany io, na amin'ny olona hafa io, na ampino na tsy amin'ny tsy mpino, d'ailleurs izy tsy manana fanekena amin'izay tsy mino azy. Dia ilay fanekena no mamatotra, mampifamatotra. Dia izay fanekena mampifamatotra izay ao anatin'izay no misy ny fanambarana avy amin'ny ankilany. Dia isika izay voafatotry ny fanekena izany, isika izay mpino, isika izay mpanaradia, manaiky an'ilay alliance, ny fanekena vonina araka ny testament izay voasoratra voalohany sy faharoa, fa tena miaiky, manaiky, andeha araka an'izay voasoratra. Dia ao anatin'izay isika no miaina fanambarana, ary amin'ny alalan'ilay fanambarana isika no miditra amin'ny communication, fifaneraserana ao anatin'ny fanambarana. Ohatrany ahoana izay hoe communication, mifanerasera ao anatin'ny fanambarana izay? Betsaka ny moyen, ny fahafahana mifanerasera, ohatra hoe itony Facebook itony, ny email, ny messenger,
ny support be da be isan-karazany moyen de transport no automobile amin'ny alalan'ny zany isika no mifandray ny taratasy par voie postale na hafa sy ny sisa be da be fa eto kosa de misy an'ilay rafitra izay ao anatin'ny tontolo ara-pahana de monsieur plongé ao anatin'izay zany ny mpino izay mino ao anatin'ilay fanekena fifanekena de mihiditra amin'ilay communication mifanerasera amin'ny fanambarana manambara ao anatin'ny vavaka de milomano ao anatin'ny vavaka zany hoe milomano ao anatin'ilay vavaka izany ilay mpino ilay mino dia mifanerasera miakatra sy midina ao anatin'ilay vavaka expérience détail zany ambarako anao zany hoe atreo zany ny olona anankiray zany rehefa mivavaka izy de tokony atsapy izy hoe miaina misy voyage ataony mihitsy misy vatana ara-panahy vatana subtile izay tsy hitan'ny maso tsy voatsapa zay le vatana fanahy de io no miditra amin'ny resaka communication amin'Andriamanitra fanahy sy amin'ilay olona izay tarihiny fanahy marimarina kokoa raha miresaka zavatra lalina isika dia olona efa nateraka indray izay nateraky nofo dia nofo izay ateraky ny fanahy dia fanahy inona ihany koa ny azo ambara par rapport amin'izay définition ny vavaka izay dia misampatsapana be amin'izay arak'ilay fanambarako tany am-piandohana hoe amin'ny andriamaniny avy samy mivavaka daholo ny olona rehetrarehetra mivavaka amin'ny dadarabe mivavaka amin'ny kalanoro mivavaka amin'ny PMU mivavaka amina foot barea mivavaka amin'izay ivavahana de conscient na tsy conscient ilay olona monsieur plongé ao anatin'izay tontolo izay manambara zany hoe loharan'ilay ao anatiny zany zany manazava ny vavaka amin'ny alalan'ny détail par expérience fa tsy par définition vakiny ny vavaka dia tsinona koa fa fifandraisana amin'Andriamanitra dia misy teny tahaka izao ohatrany hoe raha nampianatra ny vavaka Jesosy Kristy tamin'ny vanim-potoanany dia manova tahaka izao nareo rehefa mivavaka raha ina izay nandanitra ao masinany naranao tonga nefa njakana zany hoe famerenana fotsiny zany hoe ohatrany hoe miteny formule zany tsy any le zavatra zavaiko fa ny zavatra izay ampitay ny soratra masina amintsika zany izay hitondrako fizarana amintsika de any anatin'izay le détail pratika zay hoe rehefa mivavaka ianao de misy an'izay le hoe ohatrany hoe voyage tsy ohatrany fa tena izay misy mitsy fahatsapanao zany hoe mivoaka am'izao tontolo hitanao maso izao anao fa ao anatin'ilay tontolo ny fanahy ianao no mandeha manambara mitondra n'ilay fanambarana ary resaka fanahy sy ny fanahy grand F Andriamanitra dia fanahy de isika ilay nateraka indray isika ilay nateraky ny fanahy mitoy makany amin'ny vavaka amin'ny fanahy sy famarinana zany zavatra resantsika izany rehefa tena miditra lalina be isika de izay ilay zavatra ambara eto de mazava ho azy fa ny dualité na ny fizarana anankiroa zay mifanandrana ity amin'ity zao tontolo zao ity ambara-patonga ny vanim-potoana farany ara-magedona ny fitsarana farany dia tsy misy afa-tsy ny le bien et le mal Andriamanitra tsy toa ny fanan'Andriamanitra tsy toa sy ny fanahy ratsy de ao anatin'izay le nambarantsika tany am-piandohana fa androany azo ao manambarany amin'ny hoe samy manambara sy mivavaka mandeha amin'izay pratika an'izay daholo reo olona te azo araky ny etaetany sy ny soafiny ao anatin'izay pratikan'ny vavaka izay mazavatra eo na dia somary sarotsarotsara ny fomba noetiko no exprimer nanambara an'ilay fanambarana fa izao eto amin'ity vavaka ity ny zavatra tena important fa napitipitra an'le resaka ara-panahy ihany ateo de ny ankamaroantsika dia ao anatin'ilay hoe vavaka sous condition loha hevitritsika eto de hoe vavaka mandona an'Andriamanitra Andriamanitra dia fanahy
isika dia vatana nofo zay no hita miariary sy azo-tsapahitanana fa ao atsika izay nateraka indray izay nateraky ny fanahy dia fanahy de efa miaina sady n'ilay expérience par rapport amin'ilay zavatra nitondrako fanambarana sasy teny teo aloha atreto amin'izao fanambarako izao hoy teo hoe vavaka sous condition eo indrindra par rapport amin'ny sujet antsika hoe vavaka mandona an'Andriamanitra. Ny zavatra misy dia voahodidina fahoriana isika hitambesarany zavatra maro be da be isika izay manisy pression amin'ny fiainantsika, aretina tsy fisim-bola, ny voisin-voisine, ny rivotry ny société, ny rivotra politika, ny zavatra be dia be izay mahatonga vesatra ara-panahy tsapa mihitsy hoe tena misy zavatra mitambesatra amin'ny maha-olombelona atsika. Dia eo amin'izay no mila matanjaka ara-panahy isika afaka hanohitra n'ilay vesatra na afaka hanao hiatrika faire face amin'ilay vesatra. Dia amin'ny alalan'izay fahasahiana izay sy amin'ny alalan'izay hoe fahafenon'ny condition ahafahana miatrika dia manamarina ny teniny amin'izay Andriamanitra tsotrony any hoe ety amin'ity zao tontolo izao ity no ahitanareo fahoriana nefa matoki ny olona zany amin'izay fotoana izay ilay mpivavaka ilay mpino dia tonga marina amin'izay condition izay hoe nefa matoki lasa misy assurance fahatokisana. La assurance dia Jesosy Kristy mihitsy naresy izao tontolo izao nefa matoki izao efa naresy izao tontolo izao Jesosy Kristy. Dikan'izay tena hoe azo fijaliana iny le izao tontolo izao resiny iny lay no le foniny no le voniny nomboany teo amin'ny Golgotha. De iny image iny zany tsy maintsy ihany koa iny le assurance velona ao anatin'ilay mpino ao anatin'ny vavaka zavatra resantsika. De izay expérience izay no mila voaray an'ny mpino anankiray. De amin'izay fotoana izay izy dia mandeha tahaka ny nandehanan Jesosy Kristy, miaina tahaka ny niainan Jesosy Kristy ary marina mihitsy ny hoe zanak'Andriamanitra. Tokony hametra-panontaniana isika par rapport amin'izany fizarana ho antsika tsiraray avy izany. Tsy mora ny manaraka an'Andriamanitra ary zava-dalina be mihitsy. Ary eto dia mideo voaletsy kelikely amintsika hoe misy fotoana manao réflexion eto manao sarcasme, manao zavatra tahaka izany fanairana antsika daholo reny. Malgré hoe sous parenthèse misy ny olona be da be soakesiny ohatran'izany fa tiany soratra masina izany isika hitodika amin'ny zava-panahy. Référence à Jesosy Kristy, référence à Jesosy Kristy naresy izao tontolo izao. De izay le référence hoe Jesosy Kristy naresy izao tontolo izao izay mihitsy no velona ao anatintsika. De amin'izay fotoana izay isika à la hauteur ny hoe vavaka manana proclamation, vavaka mandona an'Andriamanitra. Hiditra any mantsitsika amin'ny fanazavana. Dia misy ny karazam-bavaka be da be efa nasiko sasy teny teo ihany ny resaka hoe vavaka nampianarin'ny tompo ny sasandray miteny amin'ny fiteny tsy fantatra. De par rapport amin'ilay hoe teny tsy fantatra de ohatran'ny hoe vavaka sacré be ilay vavaka. Tiako ny manipika kely vetivety amin'izay fa ny fiteny amin'ny fiteny tsy fantatra dia Andriamanitra no mamora ny lelantsika. Satria misy zavatra tian'Andriamanitra apetraka amin'ny laoniny. Soit Andriamanitra mandefa message amin'ny fiangonana. Azavain'ny Baiboly zany fa tsy manam-potoana tsika hitahena an'izany fa nisy fotoana antsika nanazava an'izany. Dia amin'izay le hoe Andriamanitra te handefa message amin'ny fiangonana izay dia mamora lelana mpino anankiray izy amin'ny alalan'ny langage divine dia misy fampiresahany fanahy eo. Zany hoe izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra ozy ny Baiboly dia tsy miresaka amin'olona fa miresaka amin'ny anjely. Ao amin'ny tontolo ara-panahy zany lay communication lay fanazavantsika tany ambony teo hoe misy voyage mihitsy ataon'ilay olona vatana fanahy
ao amin'izay tontolo ny vavaka izay dia ao no miteny ny communication, ao no miteny ny fifandraisana. Dia izay no mahatonga ny baiboly manipika ny amin'ny hoe raha misy amin'ny teny amin'ny fiteny tsy fantatra dia tokony hisy ny mpandika teny, satria mila mazava mpino izay tsy miteny amin'ny fiteny tsy fantatra fa mandray, tokony handray an'ilay mesazy tian'Andriamanitra handray an'ilay mesazy, tokony mazava amin'ilay mpino ny afatra. Dikan'izay dia ilay mpandika teny manambara amin'ny fiangonana hoe izao ny zavatra ambaran'Andriamanitra amintsika, izao ny mission, izao na ny ordination, na izao ny zavatra izay tian'Andriamanitra ho tanteraka ato amin'ny assemblée. Zay izy raha resaka fiangonana. Raha ohatra kosa ka par cas indray izy ka isolé zany eto ny resahako, dia misy ny fiteny amin'ny fiteny tsy fantatra eo amin'ilay alabazy ihany hoe miresaka amin'ny anjely tena Andriamanitra sy ilay olona irery mihitsy, fa ao anatin'izay misy zavatra azon'ilay olona ao anatin'ny vision, fa amin'ny alalan'ny fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra no communication itenenany amin'ny fanahy Andriamanitra izay. Fanahy Andriamanitra dia fanahy, fa tsy amin'ny alalan'ny teny hébreu na teny gasy na teny japonais, mitovy laharana daholo zany, fa miditra ny dimension fanambaran'ny anjely tontolo celestialy. Mazava iny vavaka sous condition teo isika no nanazava farany, noho ny fantrahana, noho ny tsy fisimbola, noho ny fiainana mafy, noho ny dia lasa isika mivavaka. Tompo, etiko eo anatrehanao Jesosy aho, ny fantrahana, ny tsy fisimbola, etiko eo anatrehanao Jesosy, ny ditran'ny zanako, etiko eo anatrehanao Jesosy Kristy, ny zavatra betapetaka izany zay mahakasika nofoko, mahakasika ny émotion. Dia eo isika dia miteny eo isika, mitalamon'Andriamanitra eo isika dia mivavaka isika. Dia ao anatin'izay vavaka izay isika mazava ho azy fa ny condition zany dia ilay fahoritsika no manosika antsika amin'izay vavaka izay. Za tsy miteny hoe ratsy zany, ary tena conseil ny soratra masina mihitsy io, eto eo anatrehako, eto eo amin'ny fiahinareo rehetra fa izy no hiay azy. A partir an'izay dia Andriamanitra tsy tony mandinika ny vosony fo, mandinika n'ilay olona ilay mpino izay mitondra ny olana eo anatrehan'Andriamanitra. Dia a partir an'izay voakasika ve ny fon'Andriamanitra sa tsy voakasika? Ny zavatra misy no manazava an'izay, ka isolé ka par cas ambarantsika izay. Izany hoe rehefa hoentsika eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny fotorotoro sy mangorakoraka izay tsy ataon'Andriamanitra tsinotsinona, dia possible ho iaho fa tsy voatery ny hoe voakasika ny fon'Andriamanitra dia mamaly vavaka izy. Amen. Tsara ny tompo. Alleluia. Mafilipiana, rehefa hoentsika eo anatrehan'Andriamanitra ny fantatsika, ny tsy fisimbolatsika, ny karazan'olana be da be, Andriamanitra mandinika ny fosiny fo, possible voakasika ny fon'Andriamanitra. Zao anefa ny détail tsara zavainantsika amintsika par rapport amin'izay. Voakasika ny fon'Andriamanitra satria nahoana? Satria ilay fitalahotsika sy fanambaratsika mikasika n'ilay fehezanteny hoe fotorotoro sy mangorakoraka tsy mba ataon'Andriamanitra tsinotsinona, dia ny zava-misy izay mitondra vesatra teo amin'ny fiainantsika dia tiako ny manipika amintsika fa sous contrôle n'Andriamanitra avokoa ireny rehetrarehetra ireny ao anatin'ny tontolon'ny permissive. Zany hoe venan'Andriamanitra mahalalaka isy noho ny condition sy ny toe-pon'ny olombelona mifamatotra sy miara-miaina ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Dia rehefa izay ny zavatra misy an'ilay condition namatotra sy zavatra tahaka izany ka niteraka fantrahana, niteraka tsy fisimbola, niteraka dia nahatonga an'ilay olona nitodika tamin'Andriamanitra. Zay tena zava-dehibe zay. Mitodika amin'Andriamanitra isika. Rehefa mitodika amin'Andriamanitra isika amin'ny fotorotoro sy mangorakoraka, ny fonareo ny triatriatra fa zany fitafianareo, dia amin'izay fotoana izay tsy mba ataon'Andriamanitra tsinotsinona
voakasika Andriamanitra mahita mitsinjo Andriamanitra apartiran'izay. Amen. Tsara tompo. Ny paradoxa amin'izay ny mifanohatra amin'izay fa mirazotra dia ny vavaka ohatra hoe tia azo tômôbila, ny vavaka tia azo zavatra ohatran'izany materiel, tsy misy an'ilay herin'ny filazantsara eo amboniny fa zavatra ranofo izay separe tanteraka amin'ny zavatra takian'Andriamanitra amintsika, fibebahana, izay le fitodiana amin'Andriamanitra, na ihany koa hoe selon ny plan divine, plan an'Andriamanitra tsy toa sy ny ohatran'izany, dia tsy afaka hikasika ny fon'Andriamanitra mihitsy izany. Ary henon'Andriamanitra daholo zany fa mihidy ny fon'Andriamanitra ny amin'izany rehetrarehetra izany. Misoratra masina dia mazava fa ny fahotanareo no hevitra mampisaraka anareo amiko hozy Jehova ka mahatonga tsy haino ny fifavakareo. Alleloia. Dia io fahotana io zany mila deloger, io hevitra mampisaraka io zany mila mirodana amin'ny alalan'ny toe-po, te hitodika amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny toe-po, mila bebaka amin'ny alalan'ny zavatra tahaka izany, tianao ny sitrapon'Andriamanitra amin'izay etaeta izay, dia voakasika ny fon'Andriamanitra. Hiditra lalindalina ihany isika fa afaka mandona ny fon'Andriamanitra. Aka pratika ngeza-be isika. Jesosy Kristy mampianatra eto. Jaona 1:12 fa afaka mandona ny fon'Andriamanitra nanangana Jesosy Kristy any Lazarosy. Mamaky ny tantaran'ny Jaona 1:12 isika dia ny olona rehetra raha ataony conclusion, tsy ny olona rehetra fa ny soratra masina mihitsy dia mazava tsara noir sur blanc hoe Jesosy Kristy nanangana ny Lazarosy, ilay mpianatra tiany Jesosy indrindra dia tsy iza izany fa i Lazarosy, Jesosy nitomany sy ny sisa rehetra rehetra. Zay zany no mazava be sur l'écran. Fa par rapport amin'ny sujet zay resantsika hoe vavaka mandona an'Andriamanitra, raha mamaky an'ilay Jaona 1:12 isika dia eo amin'ny 2:40 isaritako ny saitsika. Alleluia. Zao ny teny Jesosy Kristy. Raha izao dia fantatro fa miaino ay mandrakariva ianao. Fa noho ny vahoaka mitsangana manodidina noho ny ilazako izany mba inoany fa ianao no naniraka. Raha izao Jesosy Kristy dia fantatro fa miaino ay mandrakariva ianao. Zany hoe mivavaka rehetra zay ataon'i Jesosy dia voadona foana ny fon'Andriamanitra. Misy an'ilay relation ray sy zanaka nateraka indray Jesosy Kristy tao amin'ny tontolo fanahy, nateraka indray tonga nofo fa zanak'Andriamanitra foana izy. Raha izao dia fantatro fa miaino mandrakariva ianao. Voadona foana ny fon'Andriamanitra isaky ny teny Jesosy Kristy satria nahoana eto ilay tena hoe tsindrin'ny soratra masina ho antsika. Satria ny vavaka Jesosy Kristy dia sur le plan divin avy any an-danitra manaraka ny fitakian'Andriamanitra sy ny plan'Andriamanitra. Zay ilay vavaka mandona an'Andriamanitra. Tsy par rapport amin'ny condition izay iainantsika izany, par rapport amin'ny vesatra izay misy atsika ka mila voaray atsika ny assurance hoe matoky fa izao efa naresy izao tontolo izao, fa kosa io ny fisitsika efa nateraka indray isika, efa zanak'Andriamanitra isika, dia mandeha amin'ny plan'Andriamanitra amin'izay fotoana izay ny fanambarantsika sy ny communication antsika amin'ilay tontolo ny vavaka dia mandona an'Andriamanitra. Ny litera rehetra izay ambarantsika vavaka no ambarako eto fa milaza sarkasma dia mandona ny fon'Andriamanitra daholo ny fanambarantsika. Rehefa tonga amin'izay dimensiona izay isika dia tsy misy zavatra masakana misepare antsika amin'Andriamanitra fa tahaka an'ilay échelle de Jacob, anjelin'Andriamanitra miakatra sy midina eo ambony lohan'ny zanak'olona mitondra an'ilay vavaka, tsy manana droit amin'izany Satana. Voadona foana ny seza fiandrianan'Andriamanitra, voakasika ny fon'Andriamanitra. Raha izao fantatro fa miaino mandrakariva ianao.
satria ilay relation mihitsy ao anatin'ny intimité lalina efa ambaratsika eto foany zany milaza zava-panahy isika amin'ny fanambarana ary mamperitreritra atsika ny soratra masina hoe aiza ny toerantsika par rapport amin'izany vavaka rehetrarehetra izany sa ve le hoe andeha andoha fahafolo-karena andeha hanao an'izao andeha za tsy miteny hoe ratsy ny rehetrarehetra zany andeha hampiasan'ny tena masokely ny fampiasana ny tena hoy paoly apôstôly fa ny fampiasana ny toe-panahy araka an'andriamanitra izay le toe-panahy araka an'andriamanitra zay de ilay plan n'andriamanitra zany hoe le toe-panahiko amin'ny mazaha efa nateraka indray de misy plan n'andriamanitra araka an'andriamanitra manaraka point par point mihitsy hoe izao hatrany amin'ny azo fijaliana tahaka ny plan zay nomenan Jesosy Kristy hoe zao ny antom-pisinao de ao anatin'ny vavaka no misokatra izay fantatra ao anatin'ny vavaka izay raha mbola tsy mahatsapan'izay zany ny mpino anankiray dia tsy ao anatin'ny vavaka mandona ny fon'andriamanitra izy satria ao anatin'ilay communication sy ilay vavaka ao anatin'ilay relation amin'ny alalan'ny vavaka ao anatin'izay voyage izay vavaka de misy an'io fahatsapana sy fanehoan'andriamanitra mihitsy izao de izao de izao de izao ihava de isaky ny fanambarana ao anatin'ilay communication sy ilay voyage dia miaino mandrakariva ny tompoandriamanitra mazava tsara ilay tenin'i Jesosy Kristy ny amin'ny hoe fa noho ny vahoaka mitsangana manodidina no ilazako izany mba inony fa ianao no naniraka soumission zany Jesosy Kristy tsy hoe soumission amin'ny alalany hoe fampietrena fa eo ihany zay contexte izay fa misy mission de manaraka an'ilay mission de ao anatin'ny vavaka sy ny fanerasarana sy ny fanambarana ny fon'andriamanitra voadona misy fiaraha-tempo mihitsy zany aoka ny foko sy ny fonao miara-mitempo tena ho iray aoka ny saiko sy ny sainao ho iray safidy mandraky izay satria misy an'ilay hoe vavaka fanambarana ety an-tany izay fehezinareo ety an-tany de fehezina any an-danitra zay ambara ety an-tany de ambara any an-danitra zay evely ety an-tany de evely any an-danitra izay le voadona foana ny fon'andriamanitra isaky misy fanambarana dia raha mandinika ny tantara isika rehefa nomboana teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy Kristy Eloi lama sabachthani niaraka tamin'izay dia maizina ny tontolo nisy ny eclipse totale tamin'ny ora fahaenina hatramin'ny ora fahasivy mety ahitsinareo fa diso amin'izay nitritra ny lamba tao amin'ny tempolo voadona ny fon'andriamanitra raiko nahoana dia mafoy atoy izao ianao voadona ny fon'andriamanitra isaky misy fanambarana zany ao anatin'ilay plan satria misy an'ilay plan izay tokony ho vita eto ao anatin'ny tontolon'ny vavaka daholo zany rehetrarehetra zany voakasika ny fon'andriamanitra mihetsika mihitsy ny herin'ny lanitra nozongozonina ny herin'ny lanitra zany lay vavaka resahako amintsika milaza zavatra ara-panao isika zay izy ny tontolo celestialy vatana Jesosy Kristy vatana kristika vatana fanahy mitafinofo nateraka indray fa raha mandinika isika any amin'ny testamenta taloha de efa n'existe izy io Samuela voalohany toko voalohany tantara miana eo lay côté hoe mijaly iana tratra ny adultère sy ny sisa betabe no ison'ny olona satria momba efa lehibe tsy nanananaka alleloia de resika vetivety zay important be Samuela voalohany toko voalohany fa eo amin'ny andiny faraiky amby folo misy zavatra tokony voaray atsika par rapport amin'ny sujet atsika eto hoe vavaka mandona an'andriamanitra ary nivoady izy ihana ka nanao hoe Jehova tompony maro raha mba hitsinjo tokoa ny alahelo ankizy vavinao ianao ka tsy aro ahy ary tsy anadino ny ankizy vavinao fa nome aza zalahy de meko an Jehova kosa izy amin'ny andro rehetra iainany ka tsy ho kasikareza ny lohany de misy passage naina iana tsy naina fa iaina iana azafady misy passage izy miteny amin'ny fiteny tsy fantatra batabady fotsiny any vavany mamy le io ozy ny olona ozy Eli de ny contexte parallèle amin'izay ihany koa fantatsika fa ny mpisorona mihinana volam-piangonana mihinana dimy manao ny ataony
zany rehetrarehetra zany zany tian'andriamanitra hovaina daholy fa en même temps eto lay secret vavaka mandona ny fon'andriamanitra iana teo ihany lay hoe momby izy teo ihany lay hoe tsy miteraka izy teo ihany lay hoe iaran'ny antso-jay izy a ny ravaviny a manao toeratsy zaka aminy a manabatibaty azy a manaratsy azy a miteny ratsy azy a sy izay zavatra rehetra mahatonga pression zany miverina am'le fanambarantsika teo fa lay secret dia ilay hoe Jehova tianadio ny tempoly tian'olo ny mpisorona tian'olo ny mpaminany tian'olo anreto mpambotry ny ondry sy ny sisa be da be mpihinana ampahafolo-karena ireto anangana ny Samoely mpaminany Jehova dia izay zavatra zay no hita ny ana tao amin'ny fiteny tsy fantatra resaka tamin'ny anjely izy nyresaka tamin'Andriamanitra zafady izay zavatra izay no nandehanany iana tao anatin'ny voyage vavaka ary hitan'izay creux izay hitan'izay lalana izay a tao amin'ny tontolon'ny vision tao amin'ny tontolon'ny vavaka resaka voyage tsika le nambarantsika tena am-piandohana andin'ny faraika amby folo omeko an Jehova tompony maro a tsy ho kasiakare izy a ny andro rehetra iainany a teo an'Andriamanitra tsy to raha mameasa zalahy izy dia nomena ny ana i Samoela fatatsika ny toy ny tantara Samoela no nametraka ny faminaniana rehetra manambara ny fanambaran'Andriamanitra tsy to ala plasin'leo mpisorona rehetrarehetra izay nanao ny tsinety a nihinana ny ampahafolony a tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ny telo zen'Andriamanitra daholo ireny dia ny toy mihitsy zany fampitoy mihitsy lay etaetany ana te anananaka fa hitany ana tao anatin'ny vavaka ilay hoe Andriamanitra tsy to misy plan tian'Andriamanitra tsy to apetraka zay ilay point important zany hoe rehefa mivavaka izantsika dia par rapport amin'ny plan an'Andriamanitra ny tokony zavatra ho hitatsika amin'izay fotoana izay dia mandona ny fon'Andriamanitra isika dia zay le hoe ka tsaholo ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany a dia hanampy anareo izany rehetrarehetra izany rehefa nokatsahany iana tao anatin'ny vavaka ny tokony ho fahitana ny plan an'Andriamanitra ary hitany ana izay tao amin'ny tontolon'ny vavaka amin'ny dikateny sy ny lafiny anankiray fijerevantsika n'ity Samoela toko voalohany ity dia hitany ana fa mila olom-baovao a Jehova Andriamanitra tsy to ia ho Elohim dia nitalaon'Andriamanitra nitalaon'ny ana tamin'ny alanany vavaka izay a tao anatin'ny fanambarana voadona ny fon'Andriamanitra dia nomen'Andriamanitra zazalahy mpaminany tsy kasihana reza ny androm-piainan'ny Samoela rehetra dia an'Andriamanitra tsy to arak'ilay plan tian'Andriamanitra ho tanterahana amin'ny zanak'Israely zay ilay vavaka mandona fo mandona ny fon'Andriamanitra dia anjarantsika no mandinika sy mamakafaka par rapport amin'izany zavatra zarain'ny soratra masina amintsika izany vitsy dia vitsy novonjena tsy menazy zany resahako anao zany a na ny tenako ara miady ao anatin'izany averiko ihany a petsaka ny overy vitsy dia vitsy novonjena mampanay aloha raha mandinika ny fiangonana be da be izay misy a variana amin'ny prospérité variana amin'ny miracle ny mpino a variana mileraka pastora mileraka révérend mileraka tsy tohizako tsony dia ao anatin'izay système corrompu zay dia par rapport amin'ny zavatra andresantsika teo hoe vavaka mandona an'Andriamanitra apetrao amin'ny fanontaniana aiza ho aiza amin'ny dimensionna misy atsika tenako ihany koa anatin'izany satria na ny tenako araha dia miady an'izany saorana ny tompo Jesosy nampahafantatra atsika izay fanambarana izay voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany tianao Jesosy a izay no azoko no zaraina mankasitraka tompoko